Makasika ny fanendrenan'ny Prime Ministre indray kosa dia nitondra ny fomba fijery ny filohan'ny Parti Fédéraliste Madagasikara na ny PFM Andriamatoa Henri Lecacheur. Ity mpanao politika ity moa dia nanambara fa apetraka tanteraka amin'ny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina ny fanapahan-kevitra ao amin'izay fanendrenan'ny Prime Ministre izay. Dao rahantsika ny faneho-keviny. Manohitra ny fanehan-tenena ataona vondrona politika mikasika ny fanendrena Prime Ministre Henri Lecacheur afilohan'ny antoko politika PFM ho azy dia tokony avela malalaka isafidy izay heverin'ny Prime Ministre afaka hiara asa aminy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Raha sosikevitra avy amiko manokana asa tiana aloha fa nandany ny filoha Hery Rajaonarimampianina dia avy tany ny faritra. Ary resaka équilibre régional io moa fa tranotratran'olona ary mbola beriko eto ary tsy niko hoe marina tokoa fa ny équilibre régional itadiavina asa tiana fa ny assemblée nationale nefa azo mapary anako manina koa moa tromena ny olona hafa na ny olona neutre io na tsy fantatro zay everiko fa zay olona afaka miara-miasa amin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny olona apetraka ao sy tokony teriterena izy da avelao izy mbola tsy ndreko eto hoe tondro fotry manome alala anazy tsara de hoe apetraka zay olona tia napetraka fa ary tsisy tokony jerena tombotsy olona be marina anazy ary azadiniko resaka réconciliation nationale zay zao tratratrainy ny président Hery avelao izy isafidy olona amin'ny tiavany azy hoe ity olona ty afaka hitarika an'izany réconciliation nationale zany de zany ny politika goavana zay iveriko fa tokony tanterahany zany na avy aizy io na avy aizy io na avy amin'ny mapary io na avy amin'ny ampanohitra io ohatra fotsiny zany fa ity nge zavatra fragile nge fitondrana ny président Hery io pour le moment ohatsika tsy hanao pot de banane azy fa ny zavatra tokony atao fotsiny hoe andro ampiny izy satria fragile ty zavatra izy satria amle resaka politika politicienne zay misy amin'izao fotoana zao tsy misy ny tombotsony vahoaka jereny amin'izao fotoana zao fahitako azy fa ny tombotsony ny tsirairay foana hita mibaribary amin'izao fotoana oka zay ka avelao i président Hery Rajaonarimampianina amin'ny anarany tondrotra ny resava. Mikasika ny lalam-pandroana moa dia nilaza Andriamatoa Henri Lecacheur fa fotoana tokony hieritreritra ny hanovana izany zao ary aminy dia tsy tokony lalam-pandroana tokana ary NCT no takiana amin'ny vahoaka fa tokony lalam-pandroana mamaritra ny rafi-pitondrana samihafa roa farafahakeliny no tokony atolotra ho vidiana.